Eo amin'izay setro ny baolina kitra izay ihany fa eo amin'ny lafin'ny fitantanana dia tapaka nandritra ny fivorom-be tsara-potoana niarahan'ny comité de normalisation sy ireo filohana ligue paritra manerana ny nosy ny alarobia maraina teo tetsy amin'ny hotely Carlton Nosy fa ny daty ny 4 aogositra no anaovana ny fifidianana ny mpitantana vaovao ny filohan'ny fédération sy ny comité mpanatanteraka eo anivon'ny fédération no tiana holazaina ao anatin'izay mpitantana ny fédération vaovao zay io daty io araka izany no voatondro anaovana izany fifidianana izany rehefa niverimberina tao anatin'ny fotoana elaela ihany no ny tsy fahavitany izany fifidianana eo anivon'ny FMF izany. Taorin'ny fivorim-be tsara-potoana voalohany natao teny amin'ny Paon d'Orivato ny 9 april lasa teo dia nanatateraka ny assemblée générale extraordinaire faharoa niaraka tamin'ireo filohana ligue manerana ny nosy ny alarobia maraina lasa teo teo amin'ny Carlton Nosy ny comité de normalisation izay mitantana vonjomaika ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra. Fivorina izay teo ambany fanaraha-mason'ny solontenan'ny FIFA Ramatoa Sara Solemale. Nisongadina indrindra tamin'izany napahana fa ny andro ny 4 aogositra no anaovana ny fifidianana ny mpitantana vaovaon'ny FMF. Nisokatra ny alarobia 12 jona ihany koa ka ifarana ny 12 jolay amin'ny 5 ariva araka izany ny fametrahana ny atotan-taratasy ho an'ireo ilatsaka ho filoha sy ny ao amin'ny komity mpanatanteraka. Orin'izay dia isy ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny listre ireo kandida anafeny ny fepetra ny voalohan'ny volana aogositra. Manana fe-potoana ampiakarana ihany na izany aza ireo kandida tsy tafiditra ao anaty listra. Anarak'izay dia isy ny antsapaka ho an'ny filaharan'ny kandida ao anatin'ny bulletin unique. Ahafahan'izy ireo manaraka ny filaharan'ny fanaovana fampelezan-kevitra sy fandresen-dahatra ao amin'ny haino amanjerim-panjakana. Fampelezan-kevitra izay ataony valoka hatramin'ny 12 ny volana aogositra. Ny andro ny 4 aogositra anatanterahana ny fifidianana ihany moa dia isy ny valim-pifidianana vonjomaika. Ny voalohan'ny volana septambra kosa no ivoahan'ny vokatra ofisialy izay raha ny fifamindram-pahefana eo amin'ny komity sy ny mpitantana vaovaon'ny FMF ny 2 septambra. Ankoatr'izay dia tapaka ihany koa fa ny 14 jona lasa teo no nanaovana ny famerenana ny fifidianana ny section Antsoromandidy raha ny 10 jolay tolakandro no anatanterahana ny fifidianana ny filohan'ny ligny Boeny. Taorin'ny ny fivorina iny dia efa voarain'ny FIFA ireo toetiandro mpifidianan'ny baolina kitra malagasy. Mariana fa ankoatra ny solontenan'ny FIFA dia tonga nanatrika sy nanara-maso ity assemblée générale extraordinaire ity ihany koa ny avy ao anivon'ny ministèran'ny tanora sy ny fanatanjahantena niaraka tamin'ny solontenan'ny komité olympique malagasy. Voaja tsaraka izany ny fetrandro napetraky ny FIFA izay nanambara ny tsy maintsy hananan'ny fédération malagasy mpitantana vaovao ny fiatomboahan'ny volana septambra ho avy izao. Hatreto dia mbola tsy nisy ny kandida nametraka ny antotan-taratasy. Nandritra ny fifidianana tsy vita teo aloha dia anarana maromaro ny fantatra fa ilatsaka ho filohan'ny FMF. Anisan'ireny Alfred Randriamanampisoa filohan'ny LGK Plus, Arzak Karabekoutraoul DG ny Knapsa teo aloha, Douda Andriamiasasoa filoha toerana tao amin'ny FMF, Ery Rasoamarmaka filohan'ny Tana Formation teo aloha, Alova Ramisamanana filohan'ny Alefa Barea, Nepatreky Rakotomamonjy filoha lefitry ny FMF teo aloha. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe mbola irotsaka avokoa ve ireo kandida ireo sa efa nisy niova hevitra taorin'ny zava-nisy atao anatin'ity fifidianana filohan'ny FMF ity.